Hare-panahy. Harem-panahy. Isaky ny alatsinain'ny folakandro eto amin'ny radio Vomasoa. Iarahana amin'ny mpitandrina Ramangarivo Zolo. famonjena sy lovatsymolo. Dia faly tafahoana aminao indray ry havana amin'ny alalan'ity fandaharana izay mamitsika ity. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Ary dia tahaka izay fanaontsika, andesika rehetra indray iombina amin'ny vavaka. Hivavaka isika. Ry Jesoa Kristy Tompo sady mpamonjena io. Mideranao misaotranao mankasitraka anao mandraka-rivo zahay, satria tena tia dia tianay ianao. Misaotranao izay raha mbola hampaharetinao indray, ka afaka miombina indray, maka toerana eo an-tongotrao ankehitriny, handrehanao miteny, handray fampianarana avy aminao, handray ny asa-panavaozana izay mbola azonao atao eo amin'ny fiainanay. Mitera sy misaotranao izay noho izany, ary dia mangataka aminao, ny kasihanao indray, ny fiainanay tsirairay avy. Tompo, mitalao aminao zahay, mamindra foka mamela heloka. Alamino ary ny fiainanay azahoanay mandre anao. Alamino ny zavatra rehetra. Azavela isy fitabatabana. Azavela isy zavatra anakorotana indray. Ny fiainonay anao. Dia apetraka eo am-pelatananao zao fotoana zao. Ka mitenena Tompo fa miaino anao zahay. Amen. Anio ry havana dia andeha indray isika hiaraka hijery fampianarana iray. Dia ny hoe Jesoa tia ahita ny finoana izay tia ahazo famonjena aminy. Jesoa tia ahita ny finoana izay tia ahazo famonjena aminy. Raha mandovola manao asabe
Jesoa tia hita ny finoana izay tia ahazo famonjena aminy. Marka 7:17 hatramin'ny 7:20. Marka 7:17 hatramin'ny 7:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka nanodidina azy sy mpanora-dalàna niady hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay noho ny nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe, inona ny dinareo hevitra amin'reto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatro, nentiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy ary naiza no ahazaony azy dia ampintsitsinjiriny izy ary mandoha vory sy mikotro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba hamoko izany fa tsy hainy. Ary Jesoa namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no itoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy. Fa noho ny nahitan'i Jesoa izy dia nampifanitositona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy, dia lafy tamin'ny tany izy sady nitsikasikassina sy nandoha vory. Ary Jesoa nanontany andrainy hoe, ohatrinony izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy ainao dia mamindraha fo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesoa taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy ny mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe, mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsifinoko. Ary no nitan'i Jesoa fa niazakazaka nanatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe, rehefa namona sy marenina izaho mandidy anao mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananany izy sady nampifanitositona mafy ilay zazalahy dia nivoaka taminy. Ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Ary Jesoa nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesoa dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe, izahay tsy nahavoaka azy? Ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Mitondra ny zanany anankiray izay mararina ampahorin'ny demoniry havana ity raim-pianakaviana iray. Nentiny nanantona an' Jesoa zany ary dia tonga teo amin'ny tompo izy. Tamin'izay resaka ny fanaovany tamin'ny tompo no nilazany ny tompo taminy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no itoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Mananjanaka marary, tia azo fanasitranana, ary ny olona tahaka izany no tenenan'ny tompo hoe, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Tsy azo ny tompo andeferana mihitsy mantsiriavana, zany hoe olona tia azo famonjena ho an'ny zanany kanefa tsy mino. Tsy azo ny tompo andeferana mihitsy zany hoe olona tia andray famonjena avy aminy kanefa tsy manam-pinoana. Tena tia hita ny finoan'ny olona izay mila famonjena ny tompo. Ary dia zany ry havana no zavatra ho jerentsika eto androany. Ny finoana dia tena takin'ny tompo mihitsy ho hitany eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy izay mila famonjena, eo amin'ny fiainan'ny olona izay miandrandra izany famonjena, fanasitranana avy amin'ny Jesoa zany. Anio ary, andeha rahantsika mijery fa inona tokoa moa no mahatonga ny olona tsy hino na dia mba mila famonjena avy amin'ny tompo ihany azy izy. Mila famonjena avy amin'ny tompo izy nefa tsy mino. Inona no mahatonga izany? Andeha rahantsika mandinika ity perikopa eto androany ity. Misy zavatra fito ho resahantsika avy amin'izany anio. Voalohany dia arak'izay hita eo amin'ny 4:40 sy ny 7:40. Zao no voalaza. Ary noho ny tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanora-dalàna niady hevitra taminy.
ary Jesoa nanontany azy hoe inona ny hoedinareo hevitra amin'ny reto. Zay hitantsika eo ry havana dia zao, ny mahatonga ny olona tsy hanana finoana dia satria tia ady hevitra izy, lozany miady hevitra. Mandraky ny efa marary ny zanaky ity lehilahy iray dia indro izy mandray anjara amin'ny ady hevitra, lany andro amin'ny ady hevitra zay raha manao amin'ny mpanoran-dalàna, amin'ny vahoaka zay tsy manana marary akory. Ary raha manohy isika amin'izay fanontaniana napetraky ny tompo eo amin'ny 9:20 dia mahitsika hoe ny anankiray amin'ireo no namaly ka ny teny hoe mpampianatra ny entiko aty aminao ny zanako lahy zay azo mpanamona. Zany hoe lay rain-jaza mihitsy anisan'ilay nanontanian'ny tompo fa niady hevitra tao anatin'ilay olona mpiady hevitra izy. Ary zany no andaniany andro tsy ho hita ny finoany amin'izany. Arak'izay hita ao Matio 7:9, Matio 7:7-20. Misy lehilahy jamba anankiray ao anontaniany Jesoa, teo sitrana va ianao? Mino va ianao fa mahay izany aho? Mory ery ny any aken'ilay lehilahy jamba fa mino izy. Ary zany ry havana no mahavariana, toa mora amin'ny olona jamba ny mino satria jamba izy, tsy afaka hahita zay fanaporofona azo jerena, ary dia mora aminy ny mino. Ary dedin'io tokoa anie fa ny olona mbola ao anatin'ny fahajambana, ny fahajamban'ny fahamaizinana dia mora mino, na zay vato amakazo mora loha aza dia inony satria mbola jamba izy. Na dia ireo zay heverina tsy ho Andriamanitra akory aza dia inony satria jamba izy, mora mino ny jamba. Fa isika zay mihevitra ny tenantsika ho mahiratra, isika mihitsy mazana no tsy manaiky ino moramora, isika mihitsy matetika no tsy manaiky ino mora foana, dia lasa roboka miady hevitra. Inona moa no finoana hita amin'ny olona be ady hevitra tahaka izany ry havana? Ary zany no tsy ahitana ny finoan'ny olona. Faratsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao raha zay masitraka aminy, fa zay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, sady mpamary sy zay rehetra mazoto mitady azy. Aureno ny feno atrarako ny tanjona menao ay, fa ny herinao sy foky no aokitazona ny saina mampanahy. Aureno ny feno atrarako ny tanjona menao ay, fa ny herinao sy foky no aokitazona ny saina mampanahy. Entiko mandresy ny herinao amfanadinanata, ireo lesona zay efa haiko, fikiro mafitoetra toantsa, ireo mafisiko apetra, itoetra ndoako volinahitra. Entiko mandresy ny herinao amfanadinanata, ireo lesona zay efa haiko, fikiro mafitoetra toantsa, ireo mafisiko apetra, itoetra ndoako voninahitra. Oampioa katoka singa mafinarikyo,
mafizotra hoe nyampy entiko mandresy ny herinao amin'ny fanadinanata ireo lesonaza efa fikiro mafitoetra toantsay fisiko apetra ny toetra noakoa ovoninahitra entiko mandresy ny herina amin'ny fanadinanata ireo lesonaza efa haiko fikiro mafitoetra toantsay fisiko apetra ny toetra noakoa aoreno ny fino atrarako ny tanjona omberahoay fa ny herinao tsy fo no ampitazona ny saina mampanahy o ampio Jesoa natoka sendra mafinariko ianao malala nezaky favy tatano mafizotra hoe nyampy entiko mandresy ny herina entiko ireo lesonaza efa haiko entiko reo zay mamafisiko apetra voninahitra 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 we voninahitra. Ny zavatra faharoa dia zay voalaza eo amin'ny andininy 9:20 zao ny voalaza eo ary naiza no ahazaony azy dia ampintsitsinjiriny izy ary mandovory dia mikotronify sady valaka dia valaka ary ny teny tamin'ny mpianatra ao aho mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ny tompo ry havana dia araka ny nambarantsika teo mametra-panontaniana no hoe mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 9:20 totsaron'ny tompo hoe lany ny fotoana ary zany no fahavoazan'ny olona mahatonga ny olona tsy hino tsy hita ny finoany satria mandany andro amin'ny zavatra tsy izy. Heverin'ny olona tsy heverin'ny olona fandany-potoana zay fotoana laniny mijery ny zava-misy manisa ny zavatra miseho mandinika zay fisehony zavatra fotsiny tsy heverino faty-antoko reny fotoana very reny kanefa dia ny tsy finoana ny mahatonga izany. Lany fotoana miady hevitra izy, lany fotoana mivezivezy izy, lany fotoana mijery ny zava-miseho izy dia asa mbola andany fotoana anao inony indraiky koa. Zany ry havana ny fahavoazana mahatonga ny olona zay mila famonjena tsy ho hita mihitsy ny finoany satria variana mandany andro, variana mandany fotoana. Raha manontany teny ianao move tsy zavatra andanian'ny olona ny andro no mba mila famonjena izy, mitety ireo tendrombohitra 12, mitety karazana mpimasy anatiny naiza mety ahitany izany. Lany ny andro, lany ny fotoana. Ary eto dia ambara fa andron'izy fony mbola zaza azy no efa narary toy izany. Rahanao ny fizotry ny resaka dia ohatra ny fantatrao ihany hoe tsy zazakely vao 5 taona na 9 taona io marary io
fa ohatra ny tazana ihany hoe efa tanora, zany hoe efa 10 taona zany no efa nahavoazany ty zanany ty saingy lanilany tamin'ny zavatra samy hafa ny fotoana, ary dia izany ny fahavoazana. Ry havana malala rehetra, ny olona mandany fotoana dia manjary tsy hita izay finoany. Fa ny zavatra fahatelo, dia ny 7:70 sy ny 8:20. Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalika nanao hoe, mpampianatro, nentiko ety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy-maona, ary n'aiza no ahazahoany azy dia ampintsitsinjiriny izy, ary mandovory dia mikotry ny fisady valaka dia valaka. Ary ny teny tamin'ny mpianatra ao ambamako izany fa tsy ainy. Dia hitantsika eo fa ohatra mametraka ny tena no mpitazana, mpijery ny zava-misy ity rain-jaza ity. Ary zany ry havana ny tsy ahitana ny finoana, satria variana mametraka ny tena no mpijery, mitazana fotsiny izy. Kanefa dia zanany zao no trapahavoazana. Dia hitany avokoa no nanjoa azy, fa saingy zao mijanona ho mpitazana izy tamin'izany rehetrarehetra zany. Zao vao mba misy fanapahan-kevitra, ary mampalahelo aza, Jesoa no miteny hoe ento ety amiko izy, zay vao tonga amin'ny fanapahan-kevitra hitondra ny janany ho eo amin'ny Jesoa izy. Variana mitazana ry havana, na ny olona zay mahatsiaro ho mila famonjena ho an'ny zanany aza, toy ny tsy zanany akory ilay marary, mitazana izy, mijery izy. Ary dia inona moa ny finoana mety ho hitanao amin'ny olona mpitaza-potsiny tahaka izany? Indrindra raha ny ray aman-dreny indray no mametraka ny tena no mpitazana, zay fihetsiky ny fahavoazan'ny zanany, nefa mba mila mikatsaka famonjena izy. Eto anteriny Jesoa hoe, mandra-paoviana no andeferako aminareo. Tia ahita ny finoany Jesoa, tsy mahazo mijanona ho mpitaza-potsiny, zay mila famonjena ho an'ny zanany. Zavatra anankitelo ireo no hitantsika. No mahatonga ny olona tsy hita ny finoany dia satria lany andro miady hevitra izy, manary fotoana izy, ary mipetraka ho mpitazana fotsiny ihany. Fa manohy isika ny zavatra fahaefatra. Ny zavatra fahaefatra dia izay voalaza ny 7:70. Ary no ny tonga teo amin'ny mpianatra Jesoa, dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady hevitra taminy. Araka ny nambarantsika teo, dia isan'ilay miady hevitra eo ilay rain-jaza, nefa dia ny mpanorandalàna no tafaraka aminy ao. Ary zany no fahavoazana ry havana, tsy ahitana ny finoan'ny olona, satria manaraka ny fanaon'ny mpanorandalàna izy. Manaraka ny fanaon'ny mpanorandalàna izy. Ilay rain-jaza eto no endro tafiditra, tafaraka amin'ny mpanorandalàna. Reo anefa dia olona fantatra fa olona fatra-panohitra ny Jesoa, olona fatra-panohitra ny asa-pamonjena zay ataony. Tsy vitan'izany fa ireo tsy manan-janaka marary. Noho izany mandeha ho azy amin'ny mpanorandalàna, raha toka ilozany miady hevitra, raha toka lanin'ny fotoana amin'ny zavatra tahaka izany. Le rain-jaza manaraka ny fanaon'ny mpanorandalàna nefa. Zany no mahagaga, mampitovy tena amin'ireo olona tsy manan'olana ity rain-jaza ity, tsy izay asitrana ny zanany no heveriny, fa izy ndray no midy bingo amin'ny ady hevitra, izy ndray no midy kiso manohitra ny asa-pamonjena izay nataony Jesoa sy antom-pahatongavan'i Kristy tetỳ amin'izao tontolo izao. Ary matolay rain-jaza mamaly ny fanontanian'ny tompo, le hoe inona ny adinareo hevitra amin'reto? Matoy izy mamaly an'io eo amin'ny
andiny manaraka eo dia satria isan'izay ny ady hevitra izy. Ry havana malala, tsy hita ny finoany satria mampitovy volo, mampitovy tena amin'ny mpanorandalàna izy, ary zany ny fahavoazana. Firifiry ny olona ry havana, tena mila famonjena, tena mikatsaka famonjena mba teo tonga eo amin'ny tompo, saingy izao variana mampitovy tena amin'ny olona tsy mino, amin'ny mpanorandalàna sy ny karazany. Tsy mahagaga raha toka tsy mahita famonjena ho azy sy ny mpianakaviny izy. Ampia izy tena inoko izy, ampia iny finoako azy, ampia izy tena mitantana, inoko ny fitantanany. Ratsy ampinona tsy misy azo atao, azona sitraka aminy sahovy ihany koa fa izy no miara. Zay rehetra mioana no angatahiny dia ho hitanao ny voninay ny finoana mahavelona mahavonjy. Ampia izy tena inoko izy, ampia iny finoako azy, ampia izy tena mitantana, inoko ny fitantanany. Ratsy ampinona tsy misy azo atao, azona sitraka aminy sarovy ihany koa fizenopihai. Zay rehetra miroazoana mangatahiny dia ho hitanao ny volinay ny finoana mahavelona mahavonjy. Ny zavatra fahadimy dia zay voalaza eo amin'ny andininy 7:20. Tapany farany eo dia miteny ilay rain-jaza, ary ny teny tamin'ny mpianatra ao mba hamako izany fa tsy hainy. Dia tahaka izany koa ery amin'ny andininy 2:20, ary nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy mba haminony azy, fa raha mba misy ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Ny olana ry havana dia izao, mitady fahaizan'ny hafa ilay rain-jaza, antaniny tiany ho hita ny fahaizan'ny mpianatra, nentiny teo aminy ny zanany fa tsy hainy. Ny fahaizan'ny mpianatra ny tiany ho hita. Rehefa tonga eo amin'ny Jesoa izy dia mbola zany indray ny lazainy, entiko aty aminao indray izy zao, fa raha mba misy ainao dia vonjeo re. Fahaizan'ny mpianatra, ny fahaizan'ny tompo
no tadiavin'ny olona ho hita fa tsy ny finoany no asehony. Manjary olany zany. Manjary olany zany. Tsy ny fahaizan'ny hafariavana no katsahina amin'ny fotoana izay ilana famonjena. Fa ny finoanao manana marary, ny finoanao trapahavoazana. Ary zany ny zavatra miseho matetika. Manatona mpitandrina ny olona, manatona mpanompon'Andriamanitra ny olona, dia heveriny fa manam-pahaizana ny mpitandrina, heveriny fa manam-pahaizana ny mpiandry, heveriny toy ny mpimasy. Aizany misy mpimasy mahay. Dia tahaka izany koa ny heverany. Le mpitandrinareo ny mahay, le mpitandrinareo ny mahavita zao sy zao. Dia ny fahaizany reny no tiany ho hita. Diso hevitra. Fa tsy ny fahaizan'ny hafa, tsy ny fahaizan'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana no tadiavina amin'ny fotoana izay ilan'ny tena famonjena. Fa ny finoana mihitsy. Ny finoanao izay mila famonjena no tiany tompo ho hita, ary izay no andrasana ny amin'izay fanasitranana, ny amin'izay famonjena azo atolotra. Zavatra dimy reo no efa hitantsika. Izay mahatonga ny olona tsy hanana finoana, tsy ahitana finoana dia satria lany andro miady hevitra izy, satria manary fotoana izy, satria mijanona ho mpitazapotsiny izy, satria manaraka ny fanaon'ny mpanoran-dalàna. Ary hitantsika teo koa fa mitady ny fahaizan'ny hafa izy. Manohy isika ry havana. Ny zavatra fahaenina dia izao: tsy hita ny finoany satria tsy mandray fampianarana izy. Tsy mandray fampianarana izy. Tsy ny zavatra azo natao tamin'ity lehilahy ity sy ny zanany mihitsy raha tsy miaino ny tompo izy aloha. Io fiainon'ny tompo io no mahatonga azy ahalala ny tsy finoany. Io fiainon'ny tompo io no ahazo ny mahafantatra fa raha mino izy dia mahay ny zavatra rehetra. Ary dia zany no ambaran'i Jesoa taminy. Zany no ambaran'i Jesoa taminy eo amin'ny 9:20 sy ny manaraka. Dia manontany azy mihitsy ny tompo: ohatrinona ny efa natokavan'izao? Dia miresaka amin'ny tompo izy. Ary dia aseho an'i Jesoa eo ny hoe ny zavatra rehetra hainy mino, na ianao koa aza tokony hisy zavatra azonao raisina ho famonjena. Dia rehefa nino izy dia nanjary misy famonjena ho azy. Ny fiainony an'i Jesoa no nahatonga azy nahay ny bebaka. Ny fiainony an'i Jesoa nahatonga azy ahay anao an-dranomaso ny fanariany tianan-janaka salama. Ny fiainony an'i Jesoa no nahaizany antsovonjy: vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Ry havana malala, inona tokoa moa ny finoana mba ho asehon'ny olona izay tsy mbola niaino an'i Jesoa? Fa ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana an'i Kristy sy ny teniny. Fantatsika avy amin'ny tenin'ny Paoly eo amin'ny Romanina 10:7-20 zany. Ny finoana dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Ary zay no ahatonga antsika hanana finoana. Noho izany tsy maintsy mananky-aino an'i Jesoa mitenitsika. Tsy maintsy mananky-aino ny fampianarana avy amin'ny tompo isika. Fa zany no hananantsika finoana. Na iza poritra tia hita famonjena dia izao: tsy maintsy manaiky handray fampianarana, tsy maintsy manaiky hiaino ny tenin'Andriamanitra. Zany mahatonga an'ireny fotoana reny izay hiasan'ny mpiandry, anaovana an'ireny asa fametrahan-tanany ireny, tsy maintsy hialohavana tenin'Andriamanitra, fampianarana, toroteny. Amin'izay mandre an'i Jesoa miteny ilay manana marary. Amin'izay mandre an'i Jesoa miteny ilay te ho sitrana, ilay te handray famonjena. Fa zany ry havana ny fanalahidy. Farany izay mahatonga ny olona tsy ahita, zany tsy ho hita ny finoany, dia satria tsy ampivavaka izy. Ny 2:20 no andraisantsika izany sy ny 2:7. Zao no voalaza amin'ny 2:20. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Ary ery amin'ny 2:7
dia hoy Jesoa, iny karazany eny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Teream-boalohany ry havana dia nentina teny amin'ny mpianatra ny zanaky ity lehilahy ity mba ahazoany mahita raha mahay manasitrana ny mpianatra na tsy. Eto amin'ity andinina fa 4 ity dia miova ny resaka. Ny tenany mihitsy ny voalohany fantany fa mila fanasitranana aloha, ary tsy ny hoe vonjeo ny zanako, tsy zany intsony no mahamay, fa izy miresaka amin'ny tompo, izy miantsovonjo ho an'ny tenany, izy manao tonom-bavaka ho famonjena ny tenany. Vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Zany no vavaka tsy maintsy ataon'ny olona zay tia hita famonjena ho an'ny mpianakaviny. Izy manolo tena, izy manao fanekempinoana eo anatrehan'ny tompo. Mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Totehiteny izy hoe mino aho manomboka androany. Mila aseho ny finoana. Ny tompoko anefa ry havana dia milaza fa tsy misy azo atao famonjena afa-tsy amin'ny alalan'ny vavaka ihany. Ary zavatra tsy azo dianina ny vavaka ho an'izay rehetra tia handray famonjena. Ary amin'ny alalan'io vavaka io no azona mahatazana, mahita ny finoan'ny olona mila famonjena. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny olona tsy mety vavaka dia tsy mba manana finoana na roviana na roviana. Fa na iza te hino, te hanampinoana dia tsy maintsy manan-ki vavaka izy. Ary eo aorianan'izay ampombainy ny tompo, omeny ny tompo ho azy zay famonjena, fanasitranana, zay fanariana angatahany eo anatrehan'ny tompo. Tsy afaka misaraka amin'ny fanariana te hino ry havana ny fanekena hivavaka. Zavatra 7 no ny arahantsika nahita teo. Fa zay mahatonga ny olona tsy ho hita ny finoany dia satria lany andro miady hevitra, satria manary fotoana, satria mijanona ho mpitaza-potsiny eo anoloan'ny fahavoazana. Variana manaraka ny fanaon'ny mpanoradalàna ary mitady ny fahaizan'ny hafa fotsiny. Tsy mba mandray fampianarana sady tsy ampivavaka. Izany no mahatonga ny olona tsy ho hita ny tompo ny finoany. Misaotranao Jesoa ity mpanomponao, fanotoloranao fitiavan-dehibe, mampiorina ny finoko raha miloketraka, mamonjy ny fanaiko tsy ho reraka. Misaotranao Jesoa ity mpanomponao, fanotoloranao fitiavan-dehibe, mampiorina ny finoko raha miloketraka, mamonjy ny fanaiko tsy ho reraka. Avelo ny finoko andriamanitro,
fanotoloranao fitiavandehibe pampirina ny finoko raha miloketraka mamonjy ny fanaikio dioreraka aurelo ny finoko adiamanito itoetra diorilamina kanata fiutrabe naluza meline satamutrao satrimananana ninonino naitrama tiampi emutrai fanenjeanao mafy izoro sy usao pamanananao lay toky serioai lay azo pitarai nana aureni fino aureni fino adiamanito itoetra diurinamira kanata fiutrabe maluza melige yanao tesonu tukisianuku yanao tesonu tukisianuku yanao tesonu tukisianuku. eto ampamaranana riavana raha efa hitantsika ireo zavatra fitoreo a zao ny zavatra tsy maintsy ambara mitaky finoana zao fiainana iainantsika kehitriny zao na izany koa aza nefa dia misy ny olona zay tsy mino akory fa miezaka ampitovo volony ataony amin'ny fanaon'izay heveriny fa manam-pinoana amin'izany dia heveriny fa zay resaka hifanaovana tsindraindray eny no anamarinana ilazana fa mino izy tsy maintsy mandiny tena fantatritsika riavana ahoana no azahoana milaza fa tena mino marina ny olona anankiray tamin'ity fampianarana ity koa no ahafantaratsika anantitra anterana amintsika fa tena ilaina aseho ho hitan'ny tompo ny finoan'ny olona zay mila famonjena ary tsy hoe no hitan'ny tompo ihany fa mila asehon'ny rehetra zany fa misy olona mety mahay miseho toy ny mino ihany fa ny tompo kosa mahalala ny marina tsy azontsika fitahana ny tompo riavana ary noho izany meteza ho tena pino ary asehoan'ny tompo zany ho fantany ho hitany tsy azo heverina ho zava-miafinao anatintsika tsirairay avy ny finoana fa fiainana aseho iainana andavanandro mba ahafantaran'ny tompo ahitan'ny tompo zany fa tia hitany finoanao ny tompo raha mba mila famonjena aminy ko ianao raha mba mila famonjena ho an'ny mpianakavinao ianao ary tsarovy fa tsy azo ny tompo andeferana mihitsy ny tsy finoan'ny olona zay mba mila famonjena mitady vonjy aminy andeha hivavaka isika ry Andriamanitra tomponay io misaotranao zay noho ny fitiavanao sy ny famondramponao nazo ny nahatanteraka izao fotoana izao apetraka am-pelantananao ny fiainanay ary dia mampitoeranay amin'ny finoananao mandrakariva ampianaro zay ahino anao amin'ny fiainanay rehetra ary dia ho tsaronay fa mandray famonjeny zahay noho ny finoananao amen. Harem-panahy Harem-panahy isaky ny alatsinainy folakandro eto amin'ny radio Vomasoa iarahana amin'ny mpitandrina ramangarivo zolo
sy